Fifaliana lehibe eo anay amin'ny hafoloan'ny komitatana ny mampafantatra ny maro fa nitokanana androany ny dentisterie vaovao teny amin'ny 67 hectares. Nitokanana androany ny fanavaozana ny dispensaire 67 hectares. Nitokanana androany ny pharmacie centrale sy ny caisse unique tetỳ Ambobao. Nitokanana androany ny bureau administratif anankiray atỳ Ambobao. Ary nitokanana androany ny logiciel SAZ 100 zay hoety manatsara ny fitantanana eto amin'ny TPLA Ambobao. Toerana anankiray ihany zany no andoavam-bola amin'ny asa rehetra atao eto amin'ny hôpitaly. Dia pharmacie anankiray ihany no mamoaka ny fanafody rehetra ho an'ny marary rehetra, na amin'ny dispensaire izy, na ny klinika izy, na ny chirurgie maternité izy. Ny hôpitaly Loterana Ambobao dia anankiray amin'ny sapanasa Loterana mba fahasalamana, ka ny lahara-pahamehana dia ny fanasoavam-bahoaka. Asa sarobidy ny fanasoavam-bahoaka. Raha ny marina dia tsy asa natao hangalana tombony ny asa atao eto amin'ny hôpitaly, fa natao hikarakarana ny vahoaka, hikarakarana ny olom-pirenena fa tsy hoe ny olon'ny fiangonana fotsiny. Ny tsara marina nefa dia ny hoe tsy zakan'ny olona anankiray ny hanao asa soa amin'ny olona rehetra. Noho zany zay tena tsy afaka manoatra, dia izay tsy afaka manoatra zay ny anarany ny fiangonana tsy afaka mandefa azy mody amin'izao. Nefa koa mba ahafahana manao tsaratsara kokoa dia tianay no manao antsoavo amin'ny fitondram-panjakana, amin'ny malala-tanana, mba hifanometanana aminay, ahafahanay manao mihoatra no zay efa natao. Fa hatramin'ny orenan'ny tompon-tsaboana Loterana Ambobao ka hatramin'izao dia antom-pisina mihitsy ny karakara ny olona maha-olona azy feno. Mbola hitady famatsim-bola zahay amin'ny fampiakarana ny rihana ao amin'ny maternité chirurgie, amin'ny fametrahana ny réa médical, ny service d'urgence zay efa nananay manam-pahaizana manokana hikarakara azy, ny fanitarana ny TPLA any amin'ny district sy ny région maro ato amin'ny faritry ny Espianta. Ny vita hatreto dia ezaky ny hôpitaly, fa izay mbola atao dia tadiavana tokoa ny hatsara-panahy ny malala-tanana rehetra, indrindra ny fitondram-panjakana zay mpiara-miasa akaiky amin'ny fiangonana tena mitodika ministera fahasalamana zay amin'ny asa rehetra zay efa natao sy izay natao. Manana toerana maromaro tsika eto Antananarivo, ity ny foibeny eto Ambobao. Dia manantsika ny annexe 67 hectares, manantsika ny annexe Nosy Fanja zay vao nanaovana réhabilitation, dia manantsika ny annexe Tsorony Mandidy. Mikasa tsika hanorina any Kranomena. Voatsela volana vitsivitsy zay dia nanokatra koa tsika eny Belanitra Ilafy. Zany hoe antondràrantsika ny mikarakara ny olona maha-olona azy dia manokatra zay rehetra azo sokafany tsika.